Ny FOFIFA na ny foibe-pirenena momba ny fikarohana mpiarina amin'ny fampandrosoana ny ambanivohitra dia tsy mijanona mikaroka fitaovana vaovao hanampiana ny tantsaha eny ambanivohitra. Maro tokoa mantsy ny zavatra efa novokarin'izy ireo, fa eto isika dia hijery manokana ny accessoire fumoir multicombustible izay fitaovana vaovao sy manara-penitra izay manamaina ny sakafo toy ny trondro, hena, voankazo ary ny legioma mba ahafahany mipetraka ela nefa tsy simba. De lasa ny fiainana an-tany kibobo. Ka eto amin'ity fanadihadiana ity isika dia hijery ny fomba fampiasana ity fitaovana mahomby sy manara-penitra ity. Mialohan'izay nefa dia andeha hojerentsika ny fiarahana nafinaritra sy nandehanana ny an-tsena ireo zavatra atao fanandramana amin'ity fitaovana vaovao ity toy ny trondro, sosisy ary ny mananasy izay rahantsika amin'ny andriamatoa Randrianaivo Romule izay chercheur en équipement agroalimentaire département de recherche technologique avy ao amin'ny FOFIFA. Ka mandratra manombatrombatra hoa zany andro rehefa hidona ny orana voaika anaty rahoany ela tonga havandra zana boromanga ratsy feo ela zana boromanga ratsy feo ela miafinao anaty ala maizimpito. Rehefa vita ny fiantsenana dia niroso tamin'ny fikarakarana ny tompony andraikitra ka samy nanjay ny asany daholo ny tsirairay. Izay no afatrim-bola tamin'ny fahavelony. Manao takariva ry zala, manao takariva ry zala. I Monsieur Romule kosa dia ny karakaran'ny famelomana n'ilay fitaovana. Marihana moa fa misy karazany roa ny fomage azo atao amin'ity fitaovana ity dia ny fomage à chaud sy ny fomage à froid. Ny fomage à chaud izay eo anelanelany 70 sy 20 degré hafanana ilaina ary maharitra adiny 4 eo ny fanaovana azy. Ny fanala. Ny fumage à froid indray kosa dia manodidina ny 70 degré eo ny mari-pananaovana azy ary maharitra adiny 7 ny fanamainana azy. Ny fumage à chaud no andeha ho jerentsika voalohany ka ny saosisy sy ny trondro no anaovantsika ny fanandramana. Ka ny zavatra atao voalohany dia ny fametrahana sakafo eo ambony grille. Rehefa vita izay dia atsofoka atao anaty lafaoro. Naona kainy kilongety no tsy mahay taratasy. Afaka ora efatra dia vita ny fanamainana. Tsy mahalala lakilasy taratasin'izy ireo dia ny tany amboleny ny angatin'izy ireo no fanoratany eny ny fiainan'izy ireo dia mivelona amin'ny tany fonenan'izy ireo tsy mba any an-danitra. Ny fumage à froid indray izao no andeha ho jerentsika ka ny mananasy no anaovana fanandramana. Naona
ka mialohan'izay anefa dia nisy ny fanovana n'ilay fitaovana. nonona fahavaratra nahoanakainy olonety tsy manambola fahavaratra ny volan'izy ireo dia ny vokatry ny tany ny arenan'izy ireo tsy mbizany voly zany ny fiainan'izy ireo dia mivelona amin'ny tany fonenan'izy ireo any ambany vohitra naonakainy fiainany ety no sarotry velomana naonakainy fiainany ety no sarotra. Rehefa vita izay dia niroso tamin'ny fampidirana ny mananasy tao anaty laforo. Tanin'izy ireo dia tany halanorana tanànan'izy ireo tanàna halandrifotra ny volin'izy ireo sangisangy ny havandra kilongan'izy ireo. Afaka adiny fito eo dia vita ny fanamainana ny mananasy. Tonga eto amin'ny fotoana fanandramana isika ka teto amin'ny fofifa ihany no anaovana izany ny mbarimarina kokoa eto amin'ny salle de préparation. Fiainana lavitrantsika fiainan'izy ireo fiainana any ambany vohitra ka teto dia mbola nandalo testa ireo sakafo ireto mba hitiliana fa tena ara-pahasalamana sy azo hohanina tsara. Izay vao aroso omenan'ireo olona anao ny fanandramana. Mama Tanzania. I feel it in my finger, I feel it in my toe. Rehefa vita izay dia nampandrosoana ireo olona anao ny fanandramana ka tao amin'ny laboratoire d'analyse sensorielle no nanaovana izany. And so the feeling grows. Written on the wind, it's everywhere I go. Oh yes it is. So if you really love me, come on and let it show. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. I cannot get to thinking of all the things you said. Oh yes I did. You gave your promise to me and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Oh, yes, Araka izany dia maro tokoa ny tombotsoa azo amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity, toy ny fahazahoana vokatra tsara sady mahomby, eo ihany koa ny fitsikitsiny
tsy manimba ny tontolo iainana ihany koa nefa ary mampiana ny fako satria azo atao solona kitay ihany koa ireo fatina azo efa maty toy ny coco sy ny ravinala. Eo ihany koa ny fanamorana amin'ny fanamboarana azy raha toa ka misy ny fahasimbany satria zato isanjaton'ny fitaovana namboarana azy dia saika hita eto Madagasikara avokoa ary azahoana tombony izy raha mitaha amin'ny fanamainana ny enti-paharazana. Mora kokoa nefa izy raha mihoatra n'ireo fitaovana farana avy any andafy ka vazo mitovy ihany ve dia andeha hiampita lakana ka dia manasantsika raha-piasa azy. So if you really love me, love me, love me, come on and let it show.